Tsy nitazapotsy ny fanjery ireo trabona vokatry ny aitrano Tetsa Besarety ary zareo avy eo anivon'ny BNGRC ka nitondra ny tsirambiny tanany tao anatin'izany. Fitaovana samihafa toy ny lovia, ny vilany, ny sotro ary ny samihafa ihany koa no nentin'izy ireo tamin'izany. Nanolotra fanomezana ahitana ireo akora ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, tsesis, so, vilany, lovia, sotro ary tranolay. Ireo trabona manodidina ny 300 vokatry ny aitrano teny Besarety omaly ny BNGRC. Tetsa mikanja amin'ny tafiretsy Besarety ny toto-sainy izany. Nanolotra valopo mitetina 2 hetsy ariary ny fianakavian'ilay zazakely namoiny ainy sy ny an'ilay be antitra naratra mainy ny afy ihany koa ny BNGRC izay rantsana iray ao amin'ny ministeran'ny atany sy ny fanapahem-pahefana sady ny solotena fitondram-panjakana ihany koa. Ny antso ataonay dia miangavy tsirairay hitondra fitalemana bebe kokoa satria zao moa zao voina tsoa amatany zao fosipiny kely zay miaveranazy zao mondrano ka amirenitsika mba ilaina ho mailo hitandrina tsara mba tsy verena toy zao araky nyeny moa ko misy voaingana koa televovoa koa ary manaraka an'izay dia mbola antso ihany koa satria toa misy olana kely fidiran'ny pompier amin'ireny elanela andalana zay amboariny reny. Nanao tatitra mombamomba fandraisana tany nareo trabona ny fokotany. Raha ny ponina zay niarambona zany amin'izao fotoanandro zao Besarety zany any amin'ny 300 olona mahavoky any amin'ny 50 olona zany zao amin'izao fotoanandro zao satria fokotany fanakaiky izy ireo. Amin'izao fotoanandro zao zany zao ny toerana zay hitopindry zareo zany zao dia mbola eto zany aloha eto amin'ny kianjan'ny tafo Besarety. Niezaka ihany zay milaza ny tompona andraikitra rehetra dia milaza andefa tanty zareo ka le tanty zany ao apetraka any amin'ilay toerana zay misy an'ilay vony. Miendrim-pidiarana aloha hatramin'izao ny fanampiana rehetra zay ho an'ny malala-tanana zay naheno an'ity vony ity zany amin'izao fotoanandro zao. Ankehitriny koa dia nafoky olona zay eto Besarety ary dia efa ohatran'ny andray tanana ihany sady zany ny fameza-tanana zany amin'izao fotoanandro zao amin'ny fanampiana isan-karazany. Izao natao dia mba ahafahan'ireo trabona miavitra mandra-panangana ny tranony. Efa mieritreritra ny roso amin'izay tokoa mantsy ireo trabona mba ahafahan'izy ireo miverina fivelomana andavanandro. Mpivarotra no ankabeazany ireto trabona ireto.